Maro ny foto-drafitrasa mbola tokony ho tanterahana ao amin'ny distrika Natsimondrano ao ankoatran'ny CEG izay atsangana amin'ny commune Fiombonana dia mbola maro ihany koa ny tetikasa tokony ho tanterahana satria dia vaindondra raha ho an'ny mponina an-toerana izany hoy ny fanazavana hoentin'ny fikambanana Zanaka Tsimondrano. Ny Zanaka Tsimondrano atao famidinana indray mandeha indray fatatra be somaro avany fivoronana olona marobe tsara sitrapo manao asa sosialy fotsiny mihitsy misy fiasa-patsakana maro ao anatiny misy olo mofidy ihany koa fa ny tena tanjona dia iray ihany ny fikarakarana sy ny fijerevana manokana ny sosialy bahoaka androany raha nijerevantsika teo dia nanao antso avy taty aminay ny mera ny fiombonana mera fiombonana dia zay mahay mampiombona olona marobe tokoa amononony eo daholo dia atao miombona eo daholo ny olona rehetra ametanana ho amin'ny fijerevana ny tombotsoa bahoaka amin'ny fanatantarana sy fananganana foto-drafitrasa dia ny CEG aty fiombonana. Zanaka Tsimondrano dia nanao karazana atao hoe fanangonana famorina fitsinjahetra ihany koa anefa tao anatin'ny mpikambana samy mpikambana mba ahafahana natanteraka an'izany ho anjara bokiny ao anatrehany le fanatantarana le fananganana le CEG. Zanaka ny Tsimondrano ny anso sy atao aminy sy izay fanampiana mety ilana zany na arasaina io na ka sy dia misy programa tena matipaika fa rehefa miankina amin'ny vahoaka mahoentina anasoavana azy fanampiana ny zavatra efa tena